Vavaka isika isaotra an'Andriamanitra. Anjevan'Andriamanitra raha io vaovao ny taona ary fifaliana anay tokoa ny mifanatrika eto amin'izao taom-baovao zao mba hifampiarahaba fampirary soa amin'ity taona ty mba hitondra soa sy fanambinana ary fitahiana ho an'ny fiangonana sy ny vaokanao tsiraray avy tokoa an'ity taona ty. Ko dia misaotranao zay tompo noho ny fanambinana sy ny fitahiana zay nomenao anay ka natratrarina ity taom-baovao ity. Nahafahanay ny fampiarahaba teto androany sabata faharoapolo ny volana janoary taona 2024 ity. Misaotra koa tompony amin'ny afatra sy ny amin'ny vakiteny zay nomenao anay zay mbola hovakinay etoko mba hifampahirizanay amin'ny alalan'ny afatra zay tianao omena ny fiangonana distrik'Ambohidratrimo ity. Voromaro eto izay ato anatiny dia feno tanteraka hatrany ivelany dia mbola vahoaka izay vonona ny hiara izotra sy hiara-ndeha aminao amin'ity taom-baovao ty ka dia voreto izay mba hifampivavaka hifampirary soa. Ko dia mitenena Jehovah amin'ny afatra ary fa mihendray ny vahoakanao amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina nangoatana izany ho azy ny tera sy voninahitra mandrakizay. Halleluja, amen. Enarika dia manasantsika mba amonjy toerana izany. Voalohany indrindra dia mahafaly ahy ny miarabantsika fiangonan'Andriamanitra, tsika vahoakan'Andriamanitra, firenena iray amin'ny Israely izay nifidiny hitondra ny afatra farany dia ny fitoriana ty filazantsara ny bokin'ny Apokalipsy ity. Miarabantsika vahoakan'Andriamanitra paroasin'ny distriky eto Ambohidratrimo natratra ny taona vaovao. Ko dia ho mariky izay fifampiarabantsika izay dia hitehaka mafitsika hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Halleluja! Miarabantsika tsy maty fo amanaina nomban'Andriamanitra tamin'iny taona 1724 iny mafimafy ihany ny atrentsika azy iny satria dia tao rô hazakazaka zay tsy maintsy natao, tao rô rivotra mifofofofo izay natrehana tao mitokantrano tao ny atsika, tao ny hafanana, tao ny oram-baratra, tao rô fitsapahana sy fizaham-toetra maro isan-karazany. Maro tamintsika no namoy vady, zanaka, ray aman-dreny, mpiray tam-po, namana sy tapaka. Tao rô tratran'ireo loza, mpiarakodia isan-karazany sy loza mpifamoivoizana maro sy isan-karazany reny. Tao no narary, tao no nandalo fitsapana mafy dia mafy mihitsy. Na izany aza dia nivoaka-pandresy antsika natratra ty taom-baovao ty ko dia miarabantsika rehetra tsy maty fo amanaina tratry ny taom-baovao. Ko dia mirary soa atsika fiangonana rehetra tsy eto amin'ny distrik'Ambohidratrimo ihany fa manerana Madagasikara zay mandray izao afatra izao mba ho lasany ny taona inana izy mety ho ratsy rehetra fa mba nisondra ino fanidiavantsika amin'ity taom-baovao ity. Manaraka izany koa dia mitondra fisaorana ihany koa atsika satria amin'ny taom-baovao azy toy ny taona tahaka izao moa dia misy tokoa ny fomba fifanajana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ary na dia ny perikôpantsika aza androany dia nienjera teto amintsika distrik'Ambohidratrimo ty perikôpa miresaka ty ray aman-dreny sy zanaka ity. Raha namaky azy io alina dia ohatrany tsy hitako hoe inona ary no resana amin'izany vakiteny zany, inona no toroteny ho ampitaina amin'izany. Kanefa rehefa niaraba itsika teo tamin'ny alalan'ny pikabary dia hay tokoa moa zany izay ty perikôpa ty hoe ray aman-dreny sy zanaka. Ka dia misy ny fotoana izay mahazanaka ny tena milafiny ray dia manao ny adidiny mahazanaka miaraba ny ray aman-dreny fa ao koa ny maha ray aman-dreny
tena dia arabainy zanaka ihany koa. Tsy kabary lava intsony amaly ny kabariny mpikabaritsika teo satria dia tsy havita mihoatra n'izay nataony teo za, ary efa nanao ny azafady izy teo, nanala ny tsiny izy teo, efa tsy hanao azafady intsony satria efa maro ny azafady izay nataony teo tamin'ny fifampiarabana. Ny tsiny efa nalefany any amin'ny varo tsy mifody ka efa tonga any anaty lavaka tsy tanono any, efa voaomby to amin'ny azy fijaliana koa. Fa avy hatrany dia ny fisaorana no atolotro antsika ray aman-dreny, zanaka, mpiara-mivavaka rehetra, tanora, ny mahatsiaro ny ray aman-dreny dia nitondra fifampiarabana mba ho marika izay fifanajana izay. Koa dia ny tompony hitahantsika tsiraray avy, ampitombo zatoaveny izay natolotsika ho any ray aman-drenitsika. Ka dia handeha tsy hoso lafaka ne izao fiangonana izao. Raha hita rano dia tsy ho dobo, raha maky ny afo dia tsy ho may. Izay varotra azo tombony, izay mamboly amokatra be, izay marary raha ho vavahana dia ho sitrana, ny mpianatra ho afam-panadinana, ny tsy mananasa azo asa sahaza, ny tsisy fidiram-bola omeny tompo fidiram-bola, ny manana tokantrano dia manana tokantrano iadanana ny, ary ny fiangonana dia ahazo izay iriny dia hoy Jesosy hoe etỳ tany tahaka ny any an-danitra, ho azy ny fiangonana ny fanjakana ary ho azy ny fanjakana lanitra hatramin'izao koa mandrakizay. Ho azy ny dera sy voninahitra mandrakizay. Halleluja, amen. Zay no ela fa andehantsika hiditra amin'ny vakitenin'ny soratra masina izay omena atsika androany. Efa lasa dia lasa ny fotoana angamba ka dia tsy pasiko nefa malama ny amin'ny afatra tamin'ny iny sabata lasa iny satria dia efa samy efa nanaraka avokoa tsika tamin'ny radio hatramin'ny omaly zoma ariva izany ny afatra farany izay nomentsika. Ka na izany na tsy zany aza dia raha hitondra ny afatra akoriny dia tsy hanao takan'ny boka mianatra mitangina bisikileta ka avy hatrany dia atomboka amin'ny tsy akitana, fa mba misy ihany ny afatra izay iarahantsika mandray ny androany ka mba samy ahita ny fahazavana izay omen'Andriamanitra atsika, satria araky ny perikopantsika dia ny hoe ity taona ity dia taona ny fahazavana, ary ny 3 volana voalohany dia anambarana amintsika hoe tonga ny fahazavana. Ka mba hitanao ve zany fahazavana tonga zany, tsapanao ve zany, sady mbola manamaso ihany ianao fa jamba ka tsy mahiratra ka tsy mahita izany. Ka dia nivaky tenitsika nitondrana ny afatra, miainga avy ato amin'ny obolana izy. Ozaraintsika roa zany ity famelabelarana ity, raha nijereko dia miresaka ny amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny tapany voalohany, ary ny tapany faharoa kosa dia iresantsika an'izany marina sy izany fahendren'Andriamanitra izany, satria ty ato amin'ny obolana ty dia raha jerevana ny afatra dia miresaka ny amin'ny hoe ray aman-dreny sy ny zanaka sy ny hoe fahamarinana, fahendrena ary fahazavan-tsaina. Ka tonotona fifampiarabana moa izao dia ny ray aman-dreny sy zanaka no mba ifampiresantsika androany. Obolana toko 720, obolana toko 720 ny andininy 7 araky ny vakitenitsika ato amin'ny perikopa dia manao toy izao: mienoa ianao anaka ka endre ary ampizoro amin'ny lalana ny fonao. Ny anomboana ny afatra zany dia ny hoe miaino, manatsofina ve isika sa tsy manatsofina? Ny atao hoe manatsofina dia natao hiaino,
fa misy olona manatsofina fa lalin-dalovana ny sofiny fa tsy dia tena maheno, fa misy olona koa tena tsy maheno mihitsy ny sofiny, na tsy maheno aza ny sofin'le olona dia misy fahaizana nomen'Andriamanitra ihany ampitaina amin'ny hafatra ho amin'ny olona tsy maheno. Ka dia matetika misy olona ety anoloana izay manao fihetsika amin'ny tanana miaraka amin'ny vavany sy ny lohany mihetsiketsika ampitaina ny hafatra ho an'izay tsy maheno, dia mahazo ny hafatra ny olona tsy maheno. Ka itsika fiangonana dia manatsofina iaino, fa zao na dia manatsofina azy ianao miaino ka matory ao am-piangonana, matory ao an-trano mihaino toriteny, dia maheno sa tsy maheno? Dia tsy maheno. Maheno nefa ny sofina sa tsy maheno? Maheno ny sofina. Fa rehefa matory ianao dia tsy zavatra heninao mihitsy ao. Ka androany izany izay atory dia tsy aheno ty hafatra ty na dia manatsofina. Dia izay nampatonga ny obolana toko 7:20 manao hoe mihaino ianao anaka ka endre. Zany hoe rehefa mihaino zany dia afaka mandray ny hafatra, dia afaka hoendry. Inona? Izany ve ny valiny zany? Amen. 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 Hitanareo zay tena manatsofina fa tsy mbola maheno fa mbola lalo, fa mbola mitsitaitaika le inona, le tena naheno zany nanao inona, fa le mbola tsy naheno mbola ahoana tsara moa izy tao, fa tokony atao amenina ve zany sa tokony atao amin'ny enina? Anaka falaza tsara, anaka mienoaka endre. Dia zay vao naheno tsara zany tsika vao nanao amenina mafy dia mafy. Dia ao nozy izy 220 manekeny rainao zay niteraka anao. 420 ifaly dia ifaly ny rainy marina ary zay niteraka zaza endry anam-pifaliana aminy. Aoko faly ny rainao sy ny reninao, eny aoko ravoravo ny reninao zay niteraka anao. Zarainy roa zany lizy, manekeny ny rainao zay niteraka anao. Io zany misy fahaterahana ara-nofo, misy fahaterahana ara-panahy, misy ny ray ara-nofo, misy ny ray ara-panahy. Ka hoe irainao io izy ny afatra omenan'ny zanaka na ara-nofo na ara-panahy, hoe manekeny rainao zay niteraka anao. Maninona moa zany ny Baiboly miteny hoe manekeny rainao zay niteraka anao na ara-nofo na ara-panahy? Matoa zany ny Baiboly ny teneny zany, matoa Andriamanitra ny teneny zany, dia fantany fa lay zanaka dia tsy manaiky ny ray niteraka azy, na ray ara-panahy io na ray ara-nofo, dia tsy manaiky lay zanaka. Izay nampatonga azy teny hoe manekeny rainao zay niteraka anao, satria misy ny ray ara-panahy, misy ny ray ara-nofo. Ao ny ilazan'ny Korinthianina voalohany azy toko 4, Korinthianina voalohany toko 4 andininy 5. Fa na dia manana mpampianatra iray alina ao amin'ny Kristy aza anareo, dia tsy maro ray ianareo, fa izaho no niteraka anareo ao amin'ny Kristy Jesosy tamin'ny filazantsara. Azo ataon'izao zany, izaho no niteraka anareo tao amin'ny Jesosy tamin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy, zay fanambarana nomen'Andriamanitra azy dia ny boky ny Apokalipsy, tsy maty zoma fa maty alaro by. Na dia maro mpampianatra tany ary tsika, dia mbola izaho ihany ny ray niteraka anareo tamin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy, ka teraka tao amin'ny boky ny Apokalipsy
Nahitan'i Jesosy maty alara. Na dia maro nampianatra antsika tany, na dia mbola andeha hitady mpampianatra hafa any ary tsika, tsisy niteraka antsika tamin'izany. Na ho lasa mifampianarana inona ianao na fampianarana inona, na ho lasa judaisme ianao na hindoiste ianao na boudiste ianao na kristianisme ianao na aiza ho andehananao, dia mbola zaho ihany no niteraka antsika tamin'izany Jesosy Kristy izany. Ka izay ilay hoe maneke ny rainao sy ny inona ozy izy reninao. Inona nefa ny zavatra mitranga? Korintiana voalohany toko faefatra io ihany, miavonavona ny fiangonana, ny zanaka miavonavona. Dia misy anatra noho ny fiavonavonan'ny Korintiana, zay ny eto fa omenantsika koa zany afatra izany, satria zay mipirikopa antsika fa tonga ny mazava amin'ity taona ity, amin'ity 3 volana voalohany ity ny posany mazava, dia tokony ho hitantsika zay mazava zay amin'ny alalan'ny afatra. Korintiana voalohany toko faefatra andininy fahenina. Zany zavatra zany ry rahalahy nataoko ho ateny ilaza asy ny apôstôly noho ny aminareo, mba hianaranareo aminay ny tsy hihoatra noho ny voasoratra. Tsy hihoatra noho ninona ozy izy? Voasoratra. Impiry moa zany efa niresaka tamintsika zanaka, hoe raha tahaka nyity sandroko lavabe ity ny zavatra fantatra, dia mbola iloha tanana mahery io no mbola nizarana tamintsika. Zay no zaraina tamintsika. Babetabe ny olona milaza hoe zay efa tsy amin'izany intsony, zay efa vetikanina zao. Ianareo mbola ronono mpanahy, mihoatra, te hihoatra, te hihoatra n'ilay mpampianatra, te hihoatra n'ilay loha, te hihoatra n'ilay ray aman-dreny. Vela ao nareo, fa zay efa me matanjaka zao, ianareo efa miereraka. Zany reny zavatra mba mahagaga kely mba tsy karitro izy ity tamin'ny maraina rehefa mijerena izy ity. Samy nahita ny sariko tsika taloha, tamin'izaho mbola tanora, tany amin'ny 30 taona tany, 5 taona, dia misy saritsika reny le natao manao batisa reny, dia miara maka sary amiko. Dia tsy hitanareo foatra ny olona kritika kely na le sary na le endrika ary, dia tena hita hoe kely antitra mihitsy. Fa rehefa manakaiky ny 80 taona, ohatra ny nena ninona indray, ohatra ny nena tanjaka indray. Dia ilo zay ny baiboly hoe mitombo hery eny ampandehanana, ome voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja! Ary tsika reto tokony tombo hery any mpandehanana. Ozy izy madama hoe taloha ozy izy sandronao kelikely, fa zao ohatra ny lasa tsy voafihako tsony ozy izy, fa ozatra be fa mengeza. Zany hoe ny olona rehefa meantitra dia mekely, dia lasa ohatra ny fenantitra, malazo. Fa ny zavatra mahagaga indray za ty arakaraky ny tombona indray, ohatra ny vao maika en forme, satria tonga ny mazava amin'ity taona 2024. Halleluja! Halleluja! Dia manjara antsika koa zany mba ho tahaka zany, arakaraky ny mahantitra vao maika maninona zany, me mampatanjaka, fa tsy hoe miantitra dia meosa. Dia so ihany zany fa kely tany aloha dia mengeza zao. Fa raha tany aloha nefa ngeza be zao ny mekely, dia efa lany fanahintsika hoe efa manomboka lasa rahabaininy zany. Efa mena sala amin'inona? Sala amin'ny fianantitra. Ka aoka tsy hihoatra n'izay voasoratra. Fa io tsy adala ny ray aman-dreny niteraka ka malala hoe ty zaza ty aloha zao voateraka dia tsy maintsy ampinonona. Fa tsy hoe maika ho lehibe tonga dia ndemeo tsaramaso sy hena matavy. Na hoe zaza mbola voahery taona iny dia meo trondro izy dia avalao izy anala ny taola trondro ao. Fa fatany ray aman-dreny ihany fa rehefa me lehibe reny zaza reny dia hoe atondray ny saza ho anazy. Tsy takizay koa na ranofo na ra-panahy mahalala an'izany hoe ty mbola sakafo saza an'reto zanako reto,
ka za tsy ohatran'izay voasoratra mikasika an'izany ary za maiky zay efa malala an'izao tonga ty ndiavoaka anay io e fa aza mihoatra zay voasoratra toy izany ato mba tsy hisy reharehanao akalazany anankiray fa nevatevany anankiray kosa fa izy no mampihoatra anao ary inona no nananao zay tsy noraisinao fa raha mandray ihany ianao nahoana mirehere ohatrany hoe tsy nandray raha nandray ihany ianao ka hoana mirehere hoe tsy nandray vetabetsika ny tato amin'ny fiangonana tonga tato tao mety mbola mpianatra tonga tato mety efa nanana asa mandraraha tonga tato fa mbola tsy dia nanana inoninona rehefa tafiditra tato amin'izay ny tombo le fananana na dia ny zavatra tsy nieritreretina ho azonao ary azonao na azo fiara na azo trano na azo vady na azo zanaka na azo asa na hita fidiram-bola tsisy oatra zany dia nahoana rehefa tonga izay avinavina tao anatin'ny fiainam-panahy izay ka tafala tamin'ny fiangonana dia laza hoe tsisy ninona ndraisina tao zay tsy nahita ninona tao tsisy mazava hitanay tao fa tsy izy io maiziny io dia volony io raha mba nandray ihany venao tato taiza nazonao ifanananao sy toerana misy anao io fa nga io tamin'ny anao niditra tato nanana an'io ka naona rehefa nivoaka ianao no nandray an'io dia milaza hoe tsy nandray ininona raha nandray ihany ianao nahoana no mirehere ohatrany hoe tsy nandray ay andininy favalo efa afaposa ady ianareo efa manan-karena sady ianareo efa manjaky ianareo kanefa hay tsy zahay akory no nazahoanareo zany tsy zahay no nazahoanareo an'izany hoy Paoly satria efa manan-karena dia miavinavina efa zao dia efa mirehare taiza nefa zany tafita amin'ny fianarana na azo arena be sisisa tato nefa ny vavahana tato nefa ny nangatana vavaka tato nefa ny nazahoana valim-bavaka avy amin'Andriamanitra dia rehefa nahazo dia ay ve tsy izay zany nazahoanareo an'izany ve tsy taty zany fa ny fahaizanareo ny fahendrenareo ny herin'ny tenanareo natongavana amin'izany fa tsy zahay ka dia manadino ny ray aman-dreny tsy mahatsiaro tsony na dia nitonotona azy mba hifampiarabana hoe izy mba eny takosoa zay mba na dia mahatsiaro na dia miaraba fotsiny hoe dia mba miaraba anao ray aman-dreny maro amintsika no manolotra fiarabana amin'ny mesazy miaraba amin'ny telefona dia izay azo valiana dia valiana satria mba nandray dia mahatsiaro le ray aman-dreny hoe mba nisy ray aman-dreny tokoto aho nahitana soa tongavana amin'izao fa zay niraisina teto ka nandray azy amin'ny fo satria manana sofina mahay mihaino tsara dia nitombo tokoa zay dia nahitana fitahiana averiko le andininy favalo tao eny afa-posa ady ianareo efa manan-karena sady ianareo efa manjaka ianareo kanefa hay tsy zay akory no nazahoanareo izany engane ka manjaka tokoa ianareo iarahana isy ianareo manjaka fa ataoko fa nasehoan'Andriamanitra ho farahidiny izahay apôstôly dia toy izay voaheliko vonoina fa izahay dia natao ho fizahana izao rehetra izao na anjely na olona izahay dia adala noho ny amin'ny Kristy fiainareo zany no endry ao amin'ny Kristy izahay malemy fa ianareo no mahery ianareo manandaza fa izahay mavomavo efa napetraka amin'izany ilay ray aman-dreny ho an'ny sasatsasany hoe io adala efa adala noho ny amin'ny Kristy ireo e izahay nefa endry amin'izao fotoana zao zany ny alanay tao satria izay endrika ny adala no mbola maninona ato mbola mijanona ato ianareo reo ve dia mbola adala e ianareo ve dia mbola jamba dia mbola mijanonao foana e izahay hoy itsika dia adala noho ny amin'ny Kristy fa ianareo zany no endry eo amin'ny Kristy izahay malemy fa ianareo mahery tokoa nareo zany matoa ny alako fa izay dia malemy mbola tavelatoko vao fitapitaka ato ianareo manandaza fa izay maninona izay mavomavo dia izay tokoa ny atsika mavomavo fa mbola mijanonao andiny 1:10 mandraka ankehitriny zao dia nona tsy mangetaheta sy
tsy manan-kitafy sy asiana totoondry ary tsy manana antom-ponenana izahay ary misasatra miasa amin'ny tananay izahay raha tevatevahana izahay dia misaotra tevatevahina any amin'ny Facebook any amin'ny Twitter any amin'ny gazety sy ny sisany raha enjehana dia miaritra enjehana amin'ny télé sy ny radio isan-karazany raha tenenina mafy dia mamaly teny moramora kosa ataony toy ny faditry zao tontolo zao izahay dia faikan'olona rehetra mandraka ankehitriny zany no nanaovana anay zany no nanaovana antsika faikan'olona tevatevaina opaopaina enjehana amronana zao tsao isan-karazany zao ary ny magaga koa nefa ny dite indraindray na dia tsika atao anatiny ara dia mino an'ireny tsao sy lainga afafin'ny olona momba antsika ireny ahoana hony misy izao indray eo amintsika hony zany honiny eo ary ohatra ny fa tsy izy tsony ty ohatra ny fa tsy izy tsony ty amin'izao fahazavana tonga zao itsika no antsoin'Andriamanitra hitondra fahazavana ho an'ity firenena malagasy ty anafaka nyity malagasy ty anatin'ny lavaky ny fahantrahana izao itsika no antsoina amin'izany itsika no ny fidian'Andriamanitra amin'izany anehoan'ny voninany isika fa tsy ny hafa fa isika fa misy olona atao amintsika hatramin'izao mbola tsy nijery ny anarany any amin'ny fokotany hoe mba fa ao ve ny anarako fa za hitondra ilay mazava ametraka ilay inona ilay mazava ty amiko eto amin'ny firenena amin'ny alalan'le fifidianana ho avy eo nefa fokotany tsy lavitra amintsika rehetra zao izy mba fanjery ny anarany tany mba tsy angano ny tanana hoe mba ho hitako saotra tompoko izy indray mbola tsy nijery mba tsy angano fa azamenatra vitan'Andriamanitra ny tanantsika hoe raha mbola tsy nijery ianao ataova-mbony azafady hoe le mbola tsy nijery mino aho fa io no maronisa zao amenina ozy izy ny sasany nefany amin'ity faran'ny volana janvier ty ny faran'ny fisoratana inona anarana amin'ity farany fisoratana raha vao tsy eo ny anaranao amin'ity janvier ty na février anao na mars no any efa tsy ao anaty lista mpifidy tsony ianao dia ahoana no ahafahanao ametraka n'le mazava nefa ianao tsy ao anatin' inona ny mpifidy nefa ianao tsy anatin'le izy ahoana no ahafahanao mametraka mazava amin'izany dia ho indray ny sasany izy tsika tingamba tsy famimatsony fa efa GFFM efa tsy famimatsony fa GFFM ino moa dikany GFFM Gideona fandresena nino fahantrana aiza ka iza ny ran'Andriamanitra anao an'izany ninona ny fam ka taka ny vary sy inona zany reo vano sy rano reo itsika ane zany ny ran'Andriamanitra hiady amin'ny hamonjy ny vahoaka anatin'ny lavaka sy nitsiko ny fahantrana zany isika ka ahoana ny ilazanao fa hoe efa tsy famimatsontsika fa GFFM zany dia tena fijery mikatona mihitsy ary so ihany fa tonga ho aty afary ty manaiken'inona ozy izy ny ray aman-dreninareo fa io Andriamanitra io mihitsy ny ray itsika any an-danitra any nifidy antsika tsy nifidy olo-kafa amin'ity taona 2020 nifidy antsika hitondra ilay mazava avy any aminy analan'ny olona ao anatin'ny aizy ny fahantrana isika izao no natsoin'Andriamanitra amin'izany dia ahoana indray tsika no ilaza fa tsy mendrika izany ka dia ho tafotoina satria fa manan-karena satria fa nandray be ka dia ilaza hoe za fa tsy izy tsony ary za tena lazaiko amintsika nisy tamintsika ny ala
Vona eno an'iny fanambarana iny hoe tonga ny fotoana, tonga ny mazava, izao fiangonana zao ny fidin'Andriamanitra amoaka ny firenena malagasy teo anatin'ity aiziny fahantrahana ity, dia vao neny le fanambarana dia niala izy. Satria nahoana? Tsy isan'ny olom-boafidy hanafaka ny malagasy amin'ny fahantrahana izy matoa niala. Fa itsika zao matoa mbola mipetraka eto, dia saoran'Andriamanitra fa na dia tsy mendrika aza mbola nofidiana. Halleluja! Amen!